Miarabantsika mpiray tanindrazana indray. Elaela tsy nihaona satria betsaka koa ny didiny hanina eo amin'ny fiainana efa fambarako foana moa zany. Aminay zany ara raha raha-pirenena sy miseho amin'ny Madagasikara tsy azo tsinontsiniavana ka dia manao vidéo indray androany. Hiresaka zavatra vitsivitsy aminareo androany manomboka any amin'ny fanendrenan'ny PM sy ireo zavatra nahamenatra nataony babay sy lovoatra moa zany baba no tiako tenenina, dia ny amin'ireny le IST tsy IST sy ny karazany a, dia ny farany amin'ny ireo mercenaires mivezivezeran'ny tanàna mitady an'i colonel Patrick. Marina fa efa publication nataoko zany fa androany aho ezaka kely hanazavanareo azy amin'ny vidéo satria raha lava be raha ho azavaina an-tsoratra le izy. Ny amin'ny fanendrena premier ministre moa vao nivoaka iny dia efa nampiseho sary anareo zay hoe izy moa nanindry an'io premier ministre io tamin'izy UDGNC Samy Fine. Mazava ho azy fa Ngara-Djoel no nanindry an'io dia anazy zany fahefany zany, afaka nanindry izy afaka tsy nanindry fa matoa iny tendreny dia olona nanana fitokisana satria amin'ny resaka kolokolo zany dia tsy maintsy olona nanana fitokisana ny apetraka ao. Dia nisy moa ny mpamono afo nampiseho hoe nitolona teny Kianja sy ny Karaza dia nisy sarisary maromaro naseho dia raha tadidinareo efa niteny hoe io tolona io ny resaka scénario efa natao fotsiny io ahafahana manao an'ilay fanonganam-panjakana mampiome fa fantatra ihany ny tao ambadika. Fa zao no tiako fantatrareo raha olona no mitana andraikitra ngeza be ohatran'ireny hoe DG an'ny Samy Fine ary indrindra ex gendarme satria gendarme iny olona iny ary nanana diplôma tamin'ny fiofanana nataony resaka administration zany dia mahafantatra tsara mihitsy fa misy droit de réserve zany hoe tsy afaka mampiseho n'inona manifestation publique atao ka tsy afaka mampiseho ny fomba fijeriny manokana izy fa tsy maintsy manaja ny resaka administration. Fa reny zavatra reny matoa natao dia efa fantany fa Ial Rajoelina efa fantany ny olona ho apetraka eo dia any aoriana any azo exploitena ireny sary ireny. Dia tena mazava be mihitsy hoe rehefa tonga amin'izay ny fotoana nanindry anazy taty aoriana dia navoaka le sary hoe olona mpitolona izy, fa zay le izy reny ny atao hoe diversion fotsiny fa efa niomanatry ny ela zany efa nomanatry ny ela io zavatra miseho io hoe ingakely iny zany no atao PM dia tenilazana hoe mpanohatra ny Rajoely sy ny karazany. Fa fantatrareo ny tiako tenenina izy ihany ny ao ambadika ao dia porofon'izany moa le fandrika be nataony mariaka retsaka tamin'le resaka IST tadidio fa mariaka retsaka ny tao ambadika reny entina naminganana any siramika zany satria ny antony efa fantatritsika hatramin'izay fa misy foana ny rakety atao ao Madagasikara ary zay olona rehetra manana fahefana dia mahafantatra hoe any amin'ny karana ny vola amin'izao satria ireo karanareo mizara vola tsy toko tsy forohana zay hoe fiteny azy. Dia ny tendan-kanina moa mahafantatra tsara mihitsy hoe ahoana re sasany mahazo an'izao ka zay tsy mahazo an'izao dia manao rakety izy. Dia mody natao reny IST reny dia milaza izy hoe za tsy tompony andraikitra tao anatin'ireny satria ny antony namandrika ny ramika izy tamin'ireny. Dia mba te hiseho hoe za efa niady tamin'ny karana ka satria zany moa zao ny lamaody amin'izao fotoana izao ny fanoherana an'ity makariana mafia ty. Dia zay mody nataony hoe niady tamin'ny karana fa hitanareo fa nifohanan'le PM vaovao le izy satria ny antony niteraka tôle niteraka fikorotanana teo amin'ny fitondranam-panjakana zany iny IST iny satria reny tena fahafahambaraka ao amin'ny firenena hoe misy ministre-ny intérieur mamoaka IST dia ny apitson'iny dia ny PM mihitsy miteny foana indray le IST. Zavatra tsisy firenena ohatr'izany fa zay le firenena dondrony tsy entina dondrony dia zay netiko hanazavana anareo hoe ny mariaka retsaka ny ao ambadika iny afahany manao chantage ka rehefa tsy nety le chantage dia avadika indray le zavatra hoe hitanareo fa za nanana finiavana iady amin'ny karana fa reto olona reto no mbola miezaka miaro an'ireo karanareo nefa n'izy ao ambadika ihany.
tsetratsetra tsy haritra fotsiny satria avy eo moa izy rehefa niala-tso minisitra de nitsoka tany Madagasikara de miverina taty de inona ny zavatra nyteneniny ho fiarovana ny ainy sy ny fianakaviany ony gagabea fiarovana ny ainy sy ny fianakaviany ahoana na hanao ratsy izy zany matoa miaro ny ainy sy ny fianakaviany tena isiny zanany vavy moa zany na de nitsoka tany de gaga ianao hoe ay ve olona matsiaro tena ihany hoe olona tsy mafy be ay ve tsy be ay tena bulldozer vaky tony araka amin'ny fiteniko teto ay olona ke zany ny ainako teanao zao fitenenana fa tadidio fantatra mantsy zao fa hoe lasa miverina maika any satria miandro ny fanendrena vaovao indray de tadidio nefany fa ny fiainana ny tsy mijanona am'izao hoe ny calendrier tsy mijanona am'izao fa ny tantara de mbola mitohy fefa prémisse reny aloha zao fitenenana efa fambarany zavatra iseho reny hoe zany zany toe-tsain'le ramatoa rehefa iny fois zany ka hoe mitaditady vadika ny globe de lasa izy mitsoka mandoro mandrehatra afo izy de mitsoka izy rehefa avy eo fa ianao indray nefa de zao nyteneniko anao raha mbola hiverina aty a France aty ianao de aza mieritreritra no hoe ilamina aty ny tena betsaka ny tena mankahala anao aty ny tena betsaka fa miandro fotsiny ny olona aloha ny tohan-javatra fa de zay aloha fanazavana momba n'iny ST tsy ST iny ka mariakaretsaka ny tao ambadiky n'iny de mba ahafahany manao rakety an'ireo karana maro be zay fantany fa tompon'ny sosy moa zany le hoe mambanony leo mifahantrana tatio de miezaka mihitsy manangona faran'izay zokiny iresaka kely any babay sy lovoatra tsika reny zavatra reny de fambara amitsika koa fa tena fanjakana jilamboto le misy enatra ne reny ianao ve directeur général na sehatra ngeza be ohatrin'ireny de tsy mahafantatra hoe ny zavatra rehetrarehetra ka misy conflit de reglena ny anaty birao zay ny zavatra zay ny réalité ninona nataon'ny olona adverseranao hoe nakam-panao gazety sy ny karazany de tsy tokony ho tafaroboka am'izany ianao fa any amy birao anao ianao no miregle an'izany satria zay madezy ianao fa zay moa izy hoe araky ny teniko hoe agent d'escale ny no asany to amin'ny Air France ahoana moa ny agent d'escale ve taditadika hoe DG ana ACM zany ane re olona ka zavatra tena faran'izay enjanao anatina firenena miaro ny fiandrianam-pirenena mihitsy zany de olona ohatrin'ireny natao DG olona tsy manana traikefany am'izany olona maniditsidina ny fomba fisainany de reny ny zavatra nataony de tena tsy tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny olona izy am'ireny ao mampiseho ny fahavendrana na tahaka n'le mpitondra taxi lasa gouverneur ty le hoe fa ngamo zay nytolona nitarika bidon jaune hiady ho an'ny fanafoanana ny délestage reny ane tena zavatra mariky ny tsy fisainana zany reny mariky miko tontolo le olona napetraka eo le ministra anakiray ty ndraiky io moa le ministra tsy manana diplôme ty de nanambanimbany anay mpiteny eto amin'ny Facebook eto hoe Facebook kely fa ianao moa inona mpanao gazety inona moa ianao ne mpanao gazety tsy hoe de nakaiza loatra fa nitarika bidon ko no nantony nametrahana anao ministra fa raha hoe fa aiza na mpanao gazety tsy de fantatra ihany eo amin'ny resaka fanaovana gazety fa tsy de hoe lasa tsy hoe inona loatra ianao atao anatin'ny fanaovana gazety fa de zay fotsiny nety nanaporofotsika hoe io zany rehefa mahay mitorabato ianao de rehefa mitarika bidon jaune ianao de zay ny solona diplôme ahafahanao mahazo ny avantage rehetrarehetra mena toerana hoentina makaty ivelany miara-matory amin'ny enjana sy ny karazany bon io moa tsy idirako lalina fa zay ny zava-nisy de mba mitantara fotsiny de ny fara moa am'ty le hoe fanenjehana ny teny amaly hoe nosamborona ny sénateur teo aloha Beso Erika satria niteraka resabe za moa namoaka aniny tamin'ny Facebook tamin'ny publication hoe Rolex sy V8 ny Beso ane iny zestiavany Mikael iny de iny ny valy nataony ramatoa mpanodina miliara moa zany ramatoa dirikaby de tena hoe fafambaraky reny satria tena namenatra hoe dirikaby venao de manao zavaly teny vao maika mepanga ny olona rovanao fa de zao ny olona am'izao fotoana zao de samborona daholo am'izay reo olona fantatra fa manana miliara ao Madagasikara ary Beso moa misy miteny mihitsy ahoana nanana Beso andreny za moa tsy de miditra lalina
fa tokony fantatritsika ihany fa opérateur économique matanjaka be any amin'ny faritra iny zany Besoa zany. Za tsy miaro azy tsy hisy rareko azy fa ny réalité foana. De ohatr'izay koa ny samborana Ngara-Betsaroana satria milliardaire Ngara-Betsaroana. Zay ny seka ny samborana ny Nandretoaina satria ina ny fandraisandreo. Reo zany isan'ny nanoana Ngara-Rajoelina tamin'ny 2018 nanatobaka miliara mihitsy. De mba hahafahana manao ohatry ny karazana rakety amin'izy ireo, ny Ngara-Betsaroana moa zao de angatahana 20 miliara ariary izy, zany hoe 100 miliara zany no angatahana aminy de avoaka izy. Zay zany misy am'izao fotoana zao 100 miliara ariary. Imaginenareo zany olona tsy voatsara, olona tsy voapanga tsinitsina fa angatahana 100 miliara. De ohatr'izay koa ny Ngara-Besoa satria terena izy am'izao fotoana zao iteny hoe reny zavatra reny efa tsy anatsony fa namidiko tamin'ny Mikael reny zavatra reny. Terena zany izy anao démenti an'le fitorina nataony satria izy efa nitory mihitsy izy hoe nanaovana perquisition ny tranoko de nalaina tao daholo ny zavatra rehetrarehetra ny fananana. Fa mba hampanginina anazy satria maha-opérateur économique azy koa no mihenatra ihany izy raha ohatra ka hoe anaovana tsindrazo liana ohatr' zany na tsy za eo amin'ny toerany ara ve. Donc zany am'izao fotoana zao izy de niterena, ary za mino mihitsy fa ho anaovana rakety koa izy, angatahana miliara maro ahafahana mamoaka azy. Ny tiako atongavana zany androany de hoe zay sisan'ny fomba fiadiny fanjakana io, manao rakety araka le teniko anareo, manao zay ampanakarena amin'ny fomba aingana de aingana indrindra. Aiza daholo zao fanampiana tamin'ny cyclone tamin'ny Toamasina teo, aiza daholo, tsisy malala zany tsony atsika am'izao tsisy malala tsony tsika am'izao. Ka de zay no tiako atongavana, io fanjakana io am'izao fotoana zao de mampiteraka adipoka. Hitanareo tsara miteny le député Nandrabe avy any Majanga le efa nazavain'ny Paolo tato moa ny mombamomba azy, fa faran'izay député Nandry iny fa de reny mitady adipoko. Zany lazaina fa mitady adipoko, fa mbola tsy nahenao mihitsy nareo ny teny anarana foko tetina ny teny anarana fiaviana. Fa reny efa mazava be ny fomba fiady am'izao fotoana zao, efa mazava be ny fomba fiadin'ity fitondrany ity. Fa zay le scoop nalefako maly hoe ao Iavoloha ao de efa misy andihana olona avany atsimo, ray foko amin'ny Mikael, ampianarina mitifitifotra satria fantany fa reo olona ray foko am'ireo de tsy maintsy solidaire aminy. Reny fitatsika reny moa ny fanambarahana sasatsasany rehefa manaratsy ianao de mitsangana foana ny olona avany. Ka zay ny olana Madagasikara, mifampiaro ara-piaviana, zay ny olana. Raha fa hoe olona varia aminay ny anona de arovany ninona nataony eo na aza gegena tahaka nina de anay io. Tahaka le niteneniko teto le amin'ny ministra ny fahasalamana, reny anie tena mahamenatra mihitsy inona ny diplomanao, mareny janaky ny ray am'ireo kolonelina reo na ministra anao, de inona ny zavatra nisy. Tena faran'izay zava-doza satria ny olona zay mikarakara ny marché ao amin'io ministre santé io de olona zay efa lany mandat tany amin'ny APMF tany zay tena olona tena hoe jilamboto tena corrompu zany de tafiarako daholo izy rehetrarehetra. De inona no nataony, lasa ngabe kasy daholo marché rehetrarehetra eo amin'ny marché rehetrarehetra azo tamin'io resaka santé io. De rehefa niady moa retim-piasa efa ahoana ty zavatra ty, de inona ny zavatra nanaovana azy, nampidirina indray ny resaka fiaviana satria olona avy any aminy ankabeazany manodidina azy ao. Le ministra zany am'izao marionnette fotsiny, tsisy inona iny eo fa dery Bekasy Bois de Rose no mibaiko sy no mitazona ny lakile ao de miaraka am'ireo directeur vitsivitsy zay mitangorongorona miaraka aminy ao. Ka zay no tiako tenena aminareo androany, efa lasa lavitra be ty resaky ty, efa tsy lamina tsony ty resaky ty, fa tsy mitsahatra manao antsoavo ho an'ny indrindra reo manana fahefana, manana basy, manana rehetrarehetra, mijoro ianareo fa aza atao vaza ohatry ny vatolampy. Mafy nareo fa rehefa mangina ho de angerezany vorona, ianareo tafika no ianteran'izany. Fantatrareo tsara fisian'ireny mercenaire ao anatina pick-up maintimainty vitre fumée mandehandeha ny tanàna reny, fantatrareo zany. Fa endrasanareo faty ve colonel Patrick vo ietsiky nareo. Zay no tiako fatarina, mahainao mantsy tsy ekenay raha maty colonel Patrick, fa endrasanareo faty izy zany vo ietsiky nareo. So de mba diso tara loatra fa fotoana zao ry ngavazabe chef d'état major
mijoroa ianao fa inona fotsiny raha masefo de tamazoro anao mba tsy hanananay fieritseretana hafa hoe tena malagasy marina ve anao fa za sa va za de soa zay iahiahanay zay a de mijoroa ianao satria zay masefo de tamazoro anao ho an'ny tany razana no antony nanendrena anao fa tsy hoe akory hoe resaka haingo fotsiny reny galona apetraka amin'ny sorokareo reny. Ka de zay ny teniko aminareo androany ry vahoaka malagasy hoe ho ratsy ty tantara ty, tena ho ratsy ty vadikadipoko izy ty satria fa zany nataon'ireo olona reo. Misy miteny efa efatra amby roapolo taona nareo merina, io na merina na Betsileo na ta Betsimisaraka n'iza tonga tsy olana aminay rehefa tsy mafy ahy, rehefa tsy mafy aho satria merina ny nitondra teo fa miaro amin'ny mafy ahy izy de miady zay fa ngazy angany nametraka hoe mito fiaviana aminay io ka tsy hadivanay. Ka de zay no afatra kely tiako ampitaina aminareo androany fa de maheriza daholo ry malagasy Madagasikara amin'ny malagasy ary tsy maintsy mandresy io tolona ho elana ho aingana.